nisy matoky fanafinaritra antsika rehetra ty lasy ty a dia tahaka efa niteny papa teo a afakely na tiako zaraiky aminareo androany inandray a dia te Jehova volombely eto a ny fomba izay namonjy kristiana satria tamina alalan'ny bokin'i Jakoba no niova tanteraka ny fiainako dia tonga dia fona meloha tsy mety tsara ny accent miteny gazotra fa ezakany a voalohany aloha zany a nomboka eo amin'ny Jakoba toko voalohany a 5 izy le miteny io hoe olona morosaina izy iovaova amin'ny alehany rehetra io a dia nanamarika ny fiainako taloha ho an'izay tsy mahafantatra ny anarako Andy Daniel ny anam-pianarana izay nisy ana teto Madagasikara American School Andy mifetsoana ankizy ana fa ny an-trano sanam-piangonana Daniel ny fetsoan'olona ana dia nisy taona tamin'ny fiainako tena olona roa misaraka eo dia Daniel ao an-trano tsy le Andy any am-pianarana dia vice versa dia nisy taona tratra tao anatina fahotana lehibe dia menatra be mihitsiny fa tratra ray aman-dreny mazava ho azy dia papa sy maman tena na hoe andana vakeo ny bokin'i Jakoba dia mandeha nanomboka zany namaky ny toko voalohany dia nandeha dia tonga teo andimy fa raika amby roapolo tonga nanomboka namarika be anahy satria efa nanomboka zany izy miteny hoe mibosay tena za zany samy avy eo dia natoy namaky eo andimy fa raika amby roapolo ny toko voalohany any miteny izy hoe ka koario ny fahalotony sy ny lompo rehetra araka eo amin'ny fahalemem-panany tena amboleny izay mahavonjy ny fanahinareo za tamin'ny mbola kely efa nitsangana teo am-piangonana teny hoe ie minan Jesosy Kristy asotrany fa tena mbola tsy azoko le izy dia tonga teo am-pianarana feno fahotana isan-karazany fiainao zavatra zao tontolo zao mivoaka miaraka amin'ny namana zavatra izay mamelatra indrindra fa namaky an'io tonga dia nakasika be foko hoe aika mila manesy tena eo mason'Andriamanitra tena mibebaka amin'ny fahotako dia toy izy tany zany hoe mamaky ok zany ça commence bien je me dis on continue dia io am'izay misy mahofakokoa taon'ny toko telo non roa io andiny fafito amby folo dia miteny hoe fanahy ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy za nisy anareo dia hoe makany am-piangonana isan'andro zanaka pastera manao endry be ao am-piangonana mahira manao tsinjery azo ohatr'izany fa tonga alatsinahy karaka amin'ny namako dia zay miditra amin'le natoko fateko ty vavaka toy izy ampiasaiko mivavaka sy mideran'Andriamanitra tady ampiasaiko tenana ratsy sy manao zavatra zao tontolo zao amin'ny latsinahy dia tena hitako mihitsy hoe tamin'ny nandelana ty boky ty tena hoe ohatrany resaka taminah mihitsy Andriamanitra inao ty tsy miendra ve ianao ankizy zay manana ny tenin'Andriamanitra mampiara-tananao manana fianakaviana zay kristiana tsy misy excuse mihitsy ianao zany hoe tsy ovina nefa fantatrao fa ianao manota isan'andro ianao bosay ianao milaza hoe makany am-piangonana nefa maty ianao fananao satria tsisy asa ianao tsy mahay mafelera dia tamin'io manomboka potika sady tena hoe nalemina nahabo eo fo fa am'izay tonga am'izay natoko faefatra eo amin'ny andiny fa enina sy katramin'ny toko favalo andiny favalo io le andinjoratra masina tena hoe namonjy ana tiako vakina aminareo le izy nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy po izy Andriamanitra manohitra ny mpiavinavana fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manoherany devoly dia andositra anareo izy manatona an'Andriamanitra dia anapika anareo izy diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry bosay ninahy tamin'ny zanamaka an'io dia surtout le verset 8 io miteny diovy ny tananao Daniel dia diovy koa le fonao Andy Daniel mazava ho azy lasa olona ray zany zao no famindrampon'Andriamanitra lasa tsy hoe Andy Daniel fa tena hoe Andy Daniel dia tiako vitana eto amin'ny farany eto toko fadimy le amin'ny farany io le amin'ny sivy amby folo miteny hoe rahalahy raha misy eo aminareo miala amin'ny famarinana ary misy anankiray mampibebaka azy aoko fantany fa izay mampibebaka mifanota hiala amin'ny lalan'ny fahatsoana dia amonjy fanahy tsy ho faty sady anaron'eloka be amin'ity ie te sotra an'Andriamanitra fa te sotra ny fiaman-dreko ihany koa satria amin'ny fiainako zareo le rahalahy resahany eto izay namonjy anahy tamin'ny fahafatesana sy eloka lehibe dia zao moa zahay fa olo vaovao dia anjara koa zany zao tia mpanentana anareo fa tongava amin'ny Jesosy Kristy fa io ny meilleure décision afaka ataontsika amin'ny fiainantsika indrindra matanoa dia fantatro fa tsy mora le izy satria za efa niaina an'izay fiainana anankiroa zay ka
kanefa mamy dia mamy tokoa ny fianarana Jesosy Kristy dia tena nafinaritra be anay ty lasy ty a, dia tsy